filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana refy Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io. Et nous dire que tout ce qu'on va faire aujourd'hui sera agréable devant toi. Et à toi seul soit le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. C'est entre tes mains, Seigneur, que nous remettons ce culte. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. 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 Et ça, on va la caractériser. Il y a la cinétique, il y a la cinétique. Il y a la quantité de la quantité que nous sommes parce que la cinétique, la direction de la Daniela, et la démonstration de la Et deuxièmement, permettez-moi de saluer spécialement Maman Daniel qui est avec nous aujourd'hui. Itu iteran'Andriamanitra avy hatrany miaraka amin'reto mpidera izay hitondratsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ataovy amin'ny fony rehetra izany fiderana izany. Et nous allons immédiatement entrer dans la présence de Dieu à travers la louange et loue de tout ton cœur. Tain'Andriamanitra to. Alléluia. Alléluia. Dia ampifaliana lehibe indray no hanononana ny fiadanan'ny tompo ao aminao amin'ity alahady maraina ity. C'est avec une grande joie que nous vous saluons ce matin, que ce soit vous qui êtes ici dans la maison de Dieu, que ce soit vous qui suivez le culte en ligne, que la paix de Jésus soit sur chacun d'entre nous. Amen. Amin'ity androany ity mino fa tonga eto ianao androany tsy hoe fahazarana ny ahatongavanao eto hoe alahady ny andro dia andeha hivavaka na hoe andeha hiangona ozy izy ny sasany fa ianao androany raha tonga eto dia mino fa tena mangetaeta eona amin'i Jesosy ianao sa tsy izany ve? Azadiny fa eto Jesosy efa eto izy afaka ny eona aminy ianao fa ny fonao androany taovy tena feno etaeta hoe Jesosy eo tena te ahitanao tena te eona aminao androany ary fantatro fa azoko atao zany satria zaho efa zanak'Andriamanitra. Amen. Et aujourd'hui, je t'invite vraiment à louer Dieu de tout ton cœur. Ne loue pas seulement par habitude ou parce que c'est un jour où tous les chrétiens vont à l'église, mais loue vraiment le Seigneur de tout ton cœur, que ce soit à travers les chants, que ce soit à travers les offrandes que nous allons faire plus tard, que ce soit durant le sermon du pasteur. Je t'invite vraiment à te concentrer, à rester uniquement focus sur Jésus. Dia andaontsika tena hoe amin'izao voalohany tena hisaotra an' Jesosy satria ny zavatra rehetrarehetra dia avy aminy. Tsy tompon'ny fotoana sika, tsy tompon'ny aintsika ihany koa sika fa Jesosy ny tompon'ny zavatra rehetra dia rariny indrindra raha ohatra ka hisaotra azy isika amin'izao fotoana izao. Masina nenara ni tupu
avindritra lazao ihany ny masina ny anarany tompo Teraina ny anarany tompo Tilikambo maheri di marina maka tabuamuzi Hallelujah. Azonao tsara be voalaza antoankira ny anaran'i Jesosy ozy izy dia tilikambo mahery mahery ny anaran'i Jesosy. Le nom de Jésus est puissant, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dia antoankentsika maky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipiana toko faharoa andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaika amby folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Et pour nos frères et sœurs qui suivent en ligne, nous allons aussi lire ces quelques lignes en français. Au nom de Jésus, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mazava zany tenin'Andriamanitra zany hoe ny anaran'i Jesosy dia misy fahefana ka na anarana zavatra hafa ety ambony tany na any an-danitra na any ambany tany dia miondrika eo anatrehan'izany anaran'i Jesosy zany. Raha manana anarana ny aretina izay misy eo amin'ny fiainanao dia tadio fa ny anaran'i Jesosy mbola ambony noho izany anarana izany aretina izany ary afaka hietry izany androany. Raha manana anarana ihany koa ny mety hoe problème eo amin'ny fiainanao dia tadidio fa tsinitsiny izany eo anatrehan'ny anaran'i Jesosy satria ny anaran'i Jesosy dia anarana mahery, anarana eken'ny rehetrarehetra, anarana tena hoe tsy misy tohiny azy fa anarana tena feno autorité. Dia izany anarana izany no entintsika eto androany. Zany no ankalazaintsika eto amin'ity toerana androany. C'est le nom que nous allons proclamer ce matin. Et je t'invite vraiment à louer le Seigneur, à louer son nom, à proclamer le nom de Jésus ce matin. Parce que le nom de Jésus peut tout changer dans ta vie. Si tu utilises le nom de Jésus, toute maladie qui est en toi s'en ira.
Si tu utilises le nom de Jésus, toute forme de problème dans ta vie sera résolue en un clin d'œil. Alors aujourd'hui, je te dis que le nom de Jésus est un nom incomparable. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Proclamons-le encore. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Répétons-le encore, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Attends, le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Il est l'alpha, l'oméga. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que Tous les noms. Alpha, oméga. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout. Aucun autre nom n'est plus haut que le nom. Aucun nom n'est comme le sien. Proclame-le une dernière fois, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Oui, Jésus. Aucun autre nom n'est comme le tien. Ton nom est puissant. Il y a la puissance de Dieu dans ton nom. Et Dieu lui-même nous a donné autorité pour utiliser ton nom dans nos vies. C'est pourquoi, Jésus, ce matin, nous te proclamons. Nous proclamons ton nom. Et nous avons envie que ton nom résonne dans ce lieu. Oh Jésus, sois élevé au plus haut. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint.
Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oui, au-dessus de toute autre puissance. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Nous allons encore le dire, ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissant, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité.
Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, Jésus, nous sommes là devant toi, par crainte, non pas par peur, mais vraiment par crainte. Et c'est pourquoi nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons honorer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Tena fentavatra an'Andriamanitra izahay amin'izao maraina izao. Ka tena hoe te hanome tsara indrindra ho anao. Te hanome voninahitra anao. Te hanaja anao. Satria ianao ilay mahalala anay. Ianao ilay tsara indrindra. Ny anaranao ilay anarana mahery indrindra. Ilay anaranao ilay anarana ambony ny anarana rehetra. Tsisy anarana mahavoa varavarana tahaka ny anao satria izay rehetra varavarana voaina amin'ny alalan'ny anaranao Jesosy eo dia tsisy makatina mandrakizay. Dia izany anaran'izany no omenay voninahitra amin'izao maraina izao. Izany anaran'izany no iankofanay. Miondrika eo anatrehanao. Miondrika eo anatrehan'ilay anaranao. Ny anaranao no tianay hanakoako maneran-tany. Tsy ato anatin'izao fiangonana izao ihany. Fa tena hoe manaheran-tany Jesosy. Satria ianao ilay mahalala anay.
Jesús, ny anaranao no asandratra, ny anaranao no deraina, ny anaranao no iankofana, miaraka amin'ilay maizy ianao. Nous nous prosternons devant toi. Nous te louons, nous t'adorons, car tu es le roi des rois. Tu es celui qui nous a sauvés des ténèbres pour le ciel. Jésus, aujourd'hui encore, tu pries pour que le Père pardonne tous nos péchés. Alors c'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous élevons ton nom puissant. Jésus. Hana, Fantakana, Niejana, Funinai Chamachakiza. Hana, Fantakana, Niejana, Funinai Chamachakiza. Ce lieu. Oh Yeshua, agis et manifeste ta présence ce matin. Yeshua, Yeshua, nous t'appelons, nous appelons à ta présence, que tu nous remplisses ce matin. Reçois tout l'honneur, Jésus. Sois élevé au plus haut. Seigneur, ta présence est parmi nous. Mino zay fa miaraka aminay eto ianao Et nous avons foi que tu es avec nous. ary noraisinao ny fitsaofana rehetra izay nataonay teo anatrehanao Et j'ai foi que tu as reçu toute l'adoration qu'on a fait tout à l'heure. ary efa misandra eto amin'ny toerana ity ny anaranao. Et ton nom est déjà élevé en ce lieu. Misaotra Jesosy Kristy. Merci Jésus. Amen. Amen. Itehantananao antomponsika rehetra. Acclamons fort le Seigneur. Mazao ny toerantsika ry amin'izao fotoana Et izao. vous pouvez prendre place. Isaorana Andriamanitra nafahantsika ny terasy teo. Que Dieu soit remercié parce que nous avons pu le louer. Antsoina manokana ianao mba tena hitazona fifandraisanao amin'Andriamanitra izao. Et je t'invite encore à garder ta concentration. Aoka tena hifantoka ato anatin'ny tranon'Andriamanitra ato ianao.
Sois concentré quand tu es dans la maison du Seigneur. satria ny fifantohanao dia zava-dehibe loatra eo anatrehan'andriamanitra. Parce que ta concentration est très importante devant Dieu. Andao ary tsika tonga dia hiroso ny fandarana manaraka dia hitondra ny fanatitra izany. Et maintenant, nous allons apporter nos offrandes. Eo anatrehan'andriamanitra no anaterantsika ny fanatitra. Eo anatrehan'andriamanitra no anaterantsika ny fanatitra. Et nous allons donner nos offrandes devant Dieu. Ary ireny fanatitra ireny dia ataontsika mba fantarana ny asan'andriamanitra. Et nous allons faire les offrandes pour élargir le royaume de Dieu. Koa manaova amin'ny fonao rehetra. Donc faites vos offrandes de tout votre cœur. Ao koa ny ampafolo izay nitain'andriamanitra anao. Dieu aussi nous dit de faire la dîme. Dia ataovy zany a mifankatoavana ny tenin'andriamanitra. Et faites cela pour obéir à la parole de Dieu. Faharoa manarakaraka izay a Deuxièmement, misy ny fizarana varoa praky-dehibe rehefa avy eo. nous allons distribuer les enveloppes spéciaux tout à l'heure. Isambolana no fanatantaratsika izany. Nous faisons cela chaque mois Ho fanitaratsika ny asan'andriamanitra rehetra. pour aussi élargir le royaume de Dieu. Ka anio zany no zarain'ny tompony andraikitra izany Et nous allons distribuer ces enveloppes tout à l'heure. ary averina amin'ny heriny. Et nous allons le rendre dimanche prochain. Andaontsika hivavaka ho an'ny fanatitra ary. Et nous allons prier pour les offrandes. Père éternel, merci pour ce moment où nous pouvons apporter nos dîmes et nos offrandes devant toi. À travers nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, nous allons te montrer que nous obéissons à ta parole et que nous t'aimons de toute notre force, de tout notre cœur et même par nos biens. Alors, je prie, Seigneur, pour que tu agrées chaque offrande qu'on va faire aujourd'hui et que tu puisses nous rendre au centuple ce qu'on a donné. Et on sait qu'on ne perd pas si on donne à ton royaume, mais que ce sera vraiment une bonne offrande devant toi. Et merci, Seigneur, pour toutes choses. À toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Dia amin'ny fandarantsika moa zany hoe makaty aloha manatitra ny ampafolo-karena ianao a tatazany am-toerana kosa ny fanatitra fa andaontsika mbola hiteran'ny tompo ihany ao anatin'izany tompo. Et comme d'habitude, ceux qui vont apporter les dîmes peuvent venir devant et on va collecter les offrandes à travers la louange aussi. Vous pouvez avancer.
mahazara mandray ny valopy rakidehibe ihany ianao a no ndaontsika hiaraka hideran'ny tompo a mbola hidera sy ankalaza ny anaran'i Jesosy. Jesosio, midera si mankalaza ny anaranao. Jesosio, Halleluja, 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 Halleluja. Midera si mankalaza ny anaranao. Jesosio, si mankalaza ny anaranao. Jesosio, Halleluja, 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 Halleluja. Hosanna, 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 libera. Hosanna, 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 libera. Si mankalaza ny anaranao. Jesosio, si mankalaza ny anaranao. Jesosio, Halleluja, 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 Halleluja. Hosanna, 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 libera. Hosanna, 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 libera. Acclamons fort pour le Seigneur. Mbola ity tanana mafana ho n'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Isaorantsika lehibe Andriamanitra Nous remercions Dieu satria afaka nitora fanatitra teo anatreny isika androany. pour l'offrande que nous avons pu faire aujourd'hui. Ny fanatitra ny fanajana an'Andriamanitra izy ireny mantsy. Les offrandes, c'est un respect pour Dieu. Dia izao ny voalaza ny soratra masina Voici ce que la Bible dit. izay manome voninahitra an'Andriamanitra Celui qui glorifie Dieu, dia omen'Andriamanitra voninahitra ihany koa. Dieu le glorifie aussi. Ahita voninahitra Andriamanitra isika androany. Nous allons voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Isaorana ihany koa reto mpanompon'Andriamanitra izay nitondra antsika tao amin'ny fiderana. Nous remercions aussi les serviteurs de Dieu qui nous a conduits dans les louanges. Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminareo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mbola ampiasanareo mihoatra ny Andriamanitra Dieu va vous utiliser encore plus. dia mankasitraka indrindra tompoko. Nous vous remercions. Omena toerana Vous izany pouvez ianareo. prendre place. Tonga amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra indray isika. Nous arrivons au moment où nous allons entendre la parole de Dieu. Ny anentanana antsika ety am-piantohan'ny hafatra dia izao. Au début de ce message, nous vous invitons. Aoka tena horaisinao amin'ny finoana Reçois avec foi ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra izay ambara amintsika. toute la parole de Dieu que nous allons recevoir. Satria rehefa raisitsika amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra Parce que quand nous recevons la parole avec foi,
dia izao voalaza soratra masina Voici ce que les Écritures disent. tahaka n'ilay vona fafitainy amin'ny tany tsara C'est comme des graines qu'on a semées sur la bonne terre. dia amoa avy telopolo eny Cela va produire beaucoup de fruits. amoa avy enimpolo eny Cela va produire 60 fois plus. amoa avy zato eny Cela va produire 100 fois plus. dia androany zany dia iraiso hoe isy vokatra lehibe eo amintsika ny tenin'Andriamanitra Donc aujourd'hui, la parole de Dieu aura beaucoup de fruits pour nous. ka andaontsika hivavaka ary a milohany anendrintsika ny tenin'Andriamanitra indray Alors nous allons prier avant de commencer la parole de Dieu. hivavaka ary sika tompo Nous allons prier. tao ary Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous, pour ta parole ce matin. Que ta parole, Seigneur, produise beaucoup de fruits, que ta parole apporte la foi dans les cœurs, qu'elle soit accompagnée de miracles, de puissance et de guérison. Merci Seigneur, à toi seul soit le règne et la gloire dans les siècles des siècles. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. amen amaky tenin'Andriamanitra iray sika dia omeko antsika ny lohahevitra rehefa avy eo Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons voir le thème tout à l'heure. milohany ahafahantsika mamaky ty tenin'Andriamanitra ity a dia miantso anao anefa Avant ce message, je t'invite, na inona dia atrehanao amin'izao fotoana izao quels que soient les combats que tu affrontes actuellement, na manahoana sy manahoana ny alehiben'izany ady izany quelle que soit la grandeur de tes épreuves, dia milaza marina aminao a fa tsy maintsy mpandresy ianao androany je te déclare aujourd'hui que tu seras victorieux. ho anareo izay manaraka ny fitombavaka ny linina Pour vous qui suivez le culte en ligne, dia raiso tombontsoanao ny fanatrehana ity fitombavaka ity considère comme un bienfait pour toi d'assister à ce culte, satria hiasa mahery eny amin'ny fiainanao any ny herin'Andriamanitra androany parce que la puissance de Dieu va agir sur toi aujourd'hui. dia izany ny ilazako hoe tsy maintsy mpandresy itsika rehetra C'est androany pourquoi je vous dis que nous serons victorieux aujourd'hui. manaova menina mafy isika Dites rehetra Amen très fort. ho fakina ary ny tenin'Andriamanitra Korinthianina voalohany a toko fa 5:10 andiny fa 7:10 Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. amin'ny anaran'i Jesosy ny amakina ny tenin'Andriamanitra Nous allons lire au nom de Jésus. fa isaorana ny Andriamanitra izay manome atsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. averiko fakina ny tenin'Andriamanitra Je relis la parole de Dieu. fa isaorana ny Andriamanitra Mais grâce soit rendue à Dieu izay manome atsika ny fandresena qui nous donne la victoire amin'ny alalan'i Jesosy Kristy par notre Seigneur Jésus-Christ. ny lohahevitry ny afatra androany Le thème d'aujourd'hui, efa nomena atsika ny fandresena la victoire nous a déjà été donnée. efa nomenanao ny fandresena La victoire t'a déjà été donnée. zany hoe na izy ao anatin'ny ady C'est-à-dire que quels que soient les combats, ary na inona ady lalovanao quelles que soient les épreuves que tu traverses, dia ekena fa miatrika ady ianao amin'izao fotoana izao certes tu traverses des épreuves actuellement, fa ozy ny soratra masina manao hoe mais la parole de Dieu dit, efa nomen'Andriamanitra atsika ny fandresena Dieu nous a déjà donné la victoire. olona natao azy fandresena zany ianao Donc tu as déjà reçu la victoire. natao mpandresy ianao alohan'ny ady atrehanao io androany Tu es fait pour être victorieux devant tes combats. manaova menina mafy ianao Faites Amen très fort. alleluia Alléluia. efa nomenatsika io ny fandresena La victoire nous a déjà été donnée. ianao a sy izako Toi et moi, isika rehetra izay manompo an'Andriamanitra nous tous qui servons le Seigneur, dia mendrika ny andresy amin'ny lafindavatra rehetrarehetra izay atrehantsika nous sommes destinés à être victorieux dans tous les aspects de notre vie. averiko ihany Je répète encore, isika rehetra nous tous izay efa zanak'Andriamanitra qui sommes les enfants de Dieu, dia olona mendrika nandray fandresena amin'ny lafindravatra rehetra nous sommes destinés à la victoire dans tous les aspects de notre vie. manaova tehako ny olona mpandresy ianao Acclame fort. mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra nivakitsika teo La parole de Dieu que nous avons lue est claire. tsy izy akory no anome fandresena ao atsika Celui qui nous donne la victoire n'est rien d'autre que
fa ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Efa nomen'Andriamanitra antsika mantsy ny fandresena ho zany soratra masina. Dieu nous a déjà donné la victoire, dit la Bible. Koa amina zanak'Andriamanitra antsika. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, Satria efa natsangan'Andriamanitra ho zanany isika rehetra. parce que Dieu nous considère déjà comme ses enfants, Dia aoka ianao ino sy resy lahatra androany. alors il faut que tu sois convaincu aujourd'hui Fa raha vita izao fitombavaka izao, qu'à la fin de ce culte, dia ho raisinao ny fandresenao. tu vas recevoir ta victoire. Hoy aty nefany, Mais considérez ceci, rehefa natsangan'Andriamanitra ho zanany isika, quand Dieu nous a adoptés comme ses enfants, dia natao antsika ny fandresena. la victoire est faite pour nous. Jaona toko voalohany andiny roa ambin'ny folo. Jean chapitre 1, verset 12. Izay rehetra nandray azy, À tous ceux qui l'ont accepté, izay rehetra nandray an'i Jesosy, ceux qui ont accepté Jésus ka manana an Jesosy eo amin'ny fiainany, et qui ont Jésus dans leur vie, dia nomena fahefana ils ont reçu le pouvoir ho zanak'Andriamanitra izy. de devenir enfants de Dieu. Na iza izany, Qui que ce soit nandray an'i Jesosy teo amin'ny fiainany, qui a reçu Jésus dans sa vie, dia ambarany soratra masina la parole de Dieu dit fa nomena fahefana ianao que tu as reçu le pouvoir ho zanak'Andriamanitra. d'être enfant de Dieu. Dia izao no fahamarinana, Et voici la vérité. mampandresy ireo zanany rehetra Andriamanitra. Dieu accorde la victoire à tous ses enfants. Na iza zanak'Andriamanitra, Qui que ce soit qui sont enfants de Dieu, miatrika ady qui traversent des épreuves ao anaty ady ny fiainany, ou que tu traverses des difficultés, tsy maintsy mpandresy zany zanak'Andriamanitra izany. tu seras forcément victorieux en tant qu'enfant de Dieu. Koa voalohany indrindra ary dia izao, Alors, voici une remarque. ho anao izay tsy mbola mino an'i Jesosy, Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus, ho anao izay mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy hanjaka eo amin'ny fiainanao, toi qui n'as pas encore accepté que Jésus règne dans ta vie, na hoe mbola tsy tena resy lahatra ianao fa zanak'Andriamanitra marina, ou alors que tu n'es pas encore certain que tu es vraiment enfant de Dieu, dia meteza ho ino ny fonao ka handray an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao ianao. ouvre ton cœur et reçois Jésus dans ta vie. Jesosy mantsy efa maty hamonjy ny olona rehetra izy, Parce que Jésus est déjà mort pour sauver le monde, mba hahatonga antsika rehetra ho tafaverina ao amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra. pour que nous devenons tous enfants de Dieu. Ka rehefa mino an'i Jesosy ianao, Et lorsque tu crois en Jésus, dia amela heloka anao Andriamanitra ka hatsangany ho zanany ianao. Dieu va te pardonner et il t'adopte comme son enfant. Ka mbola averiko ihany ny teniko, Alors je répète encore ce que j'ai dit. raha mbola tsy nekenao na tsy niraisinao Jesosy androany, Si tu n'as pas encore reçu Jésus aujourd'hui, raha mbola tsy tena resy lahatra marina fa zanak'Andriamanitra ianao, si tu n'es pas encore convaincu que tu es enfant de Dieu, fotoana tena mety zao anapahanao hevitra. c'est aujourd'hui le bon moment pour décider. Eke Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Avelao anjaka sy hanapaka eo amin'ny fiainanao an'kio izy. Laisse-le régner dans ta vie. Fa rehefa vonona ianao handray an'i Jesosy, Mais quand tu es prêt à recevoir Jésus, dia ilay Andriamanitra raintsika hanangana anao ho zanany. notre Dieu va t'adopter comme son enfant. Ka rehefa lasa zanak'Andriamanitra ianao, Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, dia ny olona tahaka izany mendrika handray fandresena. ce sont ces personnes-là qui reçoivent la victoire. Amin'ny anaran'i Jesosy ho mpandresy ianao androany. Au nom de Jésus, tu es victorieux aujourd'hui. Tsy maintsy mpandresy ianao rehefa tonga zanak'Andriamanitra. Tu seras forcément victorieux en tant qu'enfant de Dieu. Manao famenina mafy isika Si rehetra. t'amènes très fort. Ekena tokoa ry havana fa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, C'est vrai qu'à notre époque actuelle, maro ny olona ny miatrika ady, beaucoup de gens traversent des combats. maro ny olona ny ao anaty fahoriana mafy amin'izao fotoana izao. Beaucoup de gens traversent beaucoup de difficultés actuellement. Kanefa no iaho hoe na inona ady atrehantsika, Mais quels que soient nos combats, natao ho mpandresy foana isika manoloana izany. nous sommes destinés à la victoire devant tout cela. Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo. Jean chapitre 16, verset 33. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Voici ce que la parole de Dieu dit. Izany teny izany efa lazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Mbola eto amin'ity izao tontolo izao tsika ry havana,
Nous sommes encore dans ce monde. Mbola miaina eto amin'ity tany fandalovana ity mantsika ankehitriny. Nous traversons encore dans ce monde. Na zay raha ety ny dia voly. Le diable est ici. Misy olona ihany koa mety manana ny toetra hafahafa. Il y a aussi des gens qui sont peut-être méchants ou mauvais. Ekeny misy fotoana mety mandalo olana. C'est vrai que parfois nous traversons des difficultés. Mety mandalo ady ihany koa tsika. Peut-être que nous affrontons des combats. Fa ny mampahery dia izao. Mais ce qui nous encourage, c'est ceci. Tsika tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Nous ne sommes pas comme les gens ordinaires. Olona miavaka ny zanak'Andriamanitra. Nous sommes des enfants de Dieu à part. Olona miavaka ho an'ny zanak'Andriamanitra. Dieu nous distingue en tant qu'enfants de Dieu. Misy Jesosy Kristy velona sy mitoetra ao anatsika ao. Si Jésus demeure en nous, Ary Jesosy dia niteny manao hoe Jésus a dit, ety amin'izao tontolo izao tokoa izy mety ahitanareo fahoriana. vous aurez des tribulations dans le monde. Tsy niteny Jesosy hoe tsy handalo zavatra hafahafa isika. Jésus n'a pas dit que nous n'allons pas affronter des choses bizarres. Jesosy tsy niteny hoe tsy handalo olana mihitsy isika. Jésus n'a pas dit que nous n'allons pas affronter des problèmes. Fa niteny izy hoe mety handalo fahoriana ianareo. Mais il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Nefa matokio izy. Fa Mais- io ady fahoriana ao anatinao io efa resin'i Jesosy io. Mais prenez courage, a-t-il dit, parce qu'il a déjà vaincu tous ces problèmes. Efa resin'i Jesosy daholo ny zava-manahirana rehetra teto amin'izao tontolo izao. Jésus a déjà vaincu toutes les souffrances dans ce monde. Ary anisan'izany io ady atrehanao androany io. Et cela inclut le problème que tu as aujourd'hui. Ny ady atrehanao androany. L'épreuve que tu affrontes aujourd'hui, Ny ady zay mety voalitranga amin'ny fiainanao raha-pitso. tout ce que tu affronteras demain, Efa natao mpandresy manoloana izany ianao. tu as déjà été fait victorieux devant tout cela. Efa nomeny Jesosy atsika rehetra amin'ny fandresena. Jésus a déjà dit qu'il nous donne la victoire. Ary ny tena mampahery dia izao. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est ceci. Nomeny Jesosy atsika ny fahefana entina mandresy ny fahavalo rehetra. Jésus nous a donné le pouvoir de vaincre tous nos ennemis. Any amin'ny filazantsara ny Luka toko fahafolo. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, Any andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo any. versets 17 jusqu'à 19, Dia milaza ny soratra masina fa Jesosy efa nanome fahefana atsika. la parole de Dieu dit que Jésus nous a donné le pouvoir. Tsy ireo mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany ihany no nomena fahefana. Ce ne sont pas seulement les disciples qui ont reçu le pouvoir, Fa na iza olona manana Jesosy amin'ny fiainany mais tous ceux qui ont Jésus dans leur vie, dia misy fahefana lehibe entina mandresy ao anatin'izany olona izany. ils ont le pouvoir en eux pour vaincre. Tsy hoe Jesosy Kristy fotsiny raisinao, Ce n'est pas que tu as juste reçu Jésus-Christ, fa ilay fahefana entina mandresy ny ady rehetra ihany koa. mais le pouvoir pour vaincre tous les combats. Efa nomen'Andriamanitra atsika izany tamin'ny alalan'i Jesosy. Dieu nous l'a déjà donné à travers Jésus. Noho izany aza, C'est pourquoi, aza matahotra ireo trangan-javatra rehetrarehetra misy atrehanao ireo ianao. n'aie pas peur de toutes les circonstances difficiles que tu traverses. Esory hiala ao anatinao ny tahotra. Enlève de toi la peur. Aza miroro eo alohan'ny ady atrehanao. Ne sois pas effrayé devant tes combats, Fa raiso ny famarinany teny androany. mais reçois la vérité de la parole aujourd'hui. Efa nomen'Andriamanitra niaraka tamin'i Jesosy atsika ny fandresena rehetra. Dieu nous a déjà donné la victoire en Jésus. Ekeko misy olona tena ao anaty ady mangotrakotraka amin'izao fotoana izao. Certes, il y a des personnes qui sont vraiment dans des épreuves très dures actuellement, Fa mahita hoe efa mpandresina ao androany. mais sache que tu es déjà Efa victorieux. mpandresitsika rehetra Nous androany. sommes déjà victorieux aujourd'hui. Esoro ny tahotra ao anatinao. Enlève la peur de toi, Satria ny tahotra matetika dia mahatonga antsika ho resy sy miady. parce que la peur nous rend vulnérables à la défaite. Ary ny tahotra ihany koa dia mahatonga ny fahavalo lasa ohatry ny te hampiroro anao foana. Et la peur donne l'occasion à l'ennemi de te faire encore plus peur. Maro ireo olona manompo an'Andriamanitra. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu. Maro ihany koa ireo olona milaza fa mivavaka. Beaucoup de gens disent qu'ils prient, Fa mamela ny tahotra hifeny fiainana izy. mais ils laissent la peur régner en eux. Lasa tahotra ny mameno ny fona ao anatiny. La peur remplit leur cœur. Ka lasa ilay fahavalo indray tady ampahory azy isanandro. Alors l'ennemi veut les oppresser tous les jours. Fa ianao kosa izay miaino ty hafatra ity. Mais toi qui écoutes ce message, Ho antsika zanak'Andriamanitra izay tonga atao anatin'ny fiangonana. pour nous qui sommes enfants de Dieu et qui sommes à l'église, Miantso anao ahako esoro ny tahotra ao anatinao. je t'invite à enlever la peur de toi. Ndray andro mantsy Petera zao ohatra. Par exemple, un jour, Pierre,
Nahita Jesosy teny ambony ranomasina izy. Il a vu Jésus sur la mer. Raha maha-olombelona iry havana e. En tant qu'être humain, bien-aimé, Raha misy olona mandeha eny ambony rano dia possible ave afaka minetika tokoa. si quelqu'un marche sur la mer, il devrait couler. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, Mais quand tu es avec Jésus, izy zava-mahagaga tsy takatry ny saina ho vitanao androany. il y aura un miracle que tu réaliseras. Manaova menina mafy ianao. Si t'amènes. Rehefa nahita Jesosy teny ambony ranomasina Petera, Quand Pierre a vu Jésus marcher sur la mer, natahotra daholo aloha ny mpianatra. ils avaient tous très peur. Ary zao mihitsy ny filazana izy tena matotoy ny mandeha eny ambony rano iny. Ils croyaient que c'était un fantôme qui marchait sur la mer. Fa zao ny teny Jesosy Kristy tamin'izy ireo. Mais Jésus-Christ leur a dit, Matoki ianareo. Jésus leur a dit, ayez Aza confiance, matahotra ianareo. n'ayez pas peur, Fa izaho ihany ity. ce n'est que moi. Fa zao ny tenin'ny Petera. Mais voici ce que Pierre a dit. Raha ianao marina i Jesosy dia ataovy manatona anao ah. Si c'est vraiment toi, Jésus, fais que j'aille vers toi. Ary niteny tamin'i Jesosy manao hoe manatonana ary Petera ianao. Et Jésus lui a dit, avance Pierre. Fa rehefa nanomboka nanatona Jesosy Petera, Mais quand Pierre a commencé à s'approcher de Jésus, dia afaka nandeha teny ambony rano tahaka an'i Jesosy izy. et il était à côté de Jésus, Fa ny zavatra nitsanga sy niseho nefa dia izao. mais ce qui s'est passé, c'est ceci. Rehefa nanomboka nanonja ny ranomasina, Quand les vagues commençaient à surgir, rehefa nanomboka nisy rivotra mahery ihany koa teny ambony rano, quand il commençait à avoir beaucoup de vent, dia niala tao amin'i Jesosy ny fifatohan'i Petera. Pierre n'était plus focalisé sur Jésus. Lasa ny rivotra sy ny ranomasina indray no nijerevany. Il a regardé le vent et la mer Dia tonga tao anatin'ny tahotra. et il a eu peur. Ary rehefa tonga tao anatin'ny Petera ny tahotra, Et quand la peur est arrivée en Pierre, dia nanomboka nyletiky Petera. il a commencé à couler. Ny zavatra tiako tenenina aminao zany dia izao. Ce que je veux te dire, c'est ceci. Rehefa misy ady atrehana, Quand tu affrontes un combat, rehefa misy olana tonga eo fiainanao, quand il y a des difficultés dans ta vie, dia mila mahay mijery tsara ianao. tu dois bien te focaliser. Iza ny teny ifatohanao androany. Qui est-ce que tu vas regarder aujourd'hui? Farina mifantoka amin'ilay ady ve? Est-ce que tu regardes autre chose? Farina mifantoka amin'ilay olana ve? Est-ce que tu regardes par exemple les problèmes? Raha mbola ny ady sy ny olana ny fatohanao, Si tu ne regardes que les combats et les problèmes, dia isitona no iletika tahaka amin'ny Petera foana ireny. et tu deviendras comme Pierre. Na dia Jesosy zao ary niaraka tamin'i Petera, Même si c'était Jésus qui était avec Pierre, fa nifantoka tany amin'ny rivotra sy ny ranomasina izy, mais il n'a regardé que la mer et le vent, dia niletiky Petera satria feno tahotra tao anatiny. il a commencé à couler parce qu'il avait peur. Androany ny fiangonana izay mihaino zao afatra izao. Aujourd'hui, chère assemblée qui écoutez ce message, Andaontsika teny hifantoka amin'ny Jesosy Kristy Tompo, focalisons-nous sur le Seigneur Jésus mba tonga antsika hiaina amin'ny fandresena lehibe androany. pour que nous puissions vivre la victoire aujourd'hui. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, ho resy ny tahotra androany. la peur sera vaincue aujourd'hui. Tsisy tahotra intsony any ao anatinao, Il n'y aura plus de peur en toi ary ahita fandresena lehibe ianao. et tu vas voir la victoire. Averiko ny lohahevitra, Je répète le thème. efa nomenantsika ny fandresena. La victoire nous a déjà été donnée. Ny zanak'Andriamanitra rehetra izany, Donc tous les enfants de Dieu, ny fandresena efa assuré miaraka amin'Andriamanitra. ils ont déjà la victoire en Dieu. Inao zo mandray an'izany androany. C'est toi qui reçois cela aujourd'hui. Tsy maintsy raisinao ny fandresena ao androany Tu e. as la victoire aujourd'hui. Alleluia. Alléluia. Amen. Amen. Andao ariditra miresina faharoa isika. Nous allons maintenant voir le deuxième point, Satria indraindray a, parce que parfois, misy olona manontany hoe maninona ny vavaka nefa ny resy lava. il y a des gens qui se demandent, je prie et pourtant je suis toujours vaincu. Maninona ny vakiako foana isoratra masina eo fa mena fandresena nefa tsy hitako akory le izy. Pourquoi je lis toujours la Bible et pourtant je ne vois pas de victoire? Ary misy olona tady iravoravo-tanana tsy mety hivavaka intsony. Et il y a des gens qui ne veulent plus prier Satria lazainy fa tsy mety afaka ady mihitsy ny fiainany. parce qu'ils disent qu'ils ont toujours des combats. Fa mbola mafisiko aminao androany a. Mais ce que je te confirme aujourd'hui, Raha tena ao anatinao marina Jesosy, si tu as vraiment Jésus, ka tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao, que tu es vraiment enfant de Dieu, tsy azo ekena zany hoe olona resy anady ianao. tu n'es pas quelqu'un qui est vaincu dans les combats. Tsy misy olona manana an Jesosy ka ho resin'ny ady atrehana zany. Tous ceux qui ont Jésus sont victorieux dans les combats. Satria lasa tsy marina ny Baiboly raha ohatra ka resy foana ianao. Sinon, la Bible ne serait pas vraie si tu es toujours vaincu. Za resy lahatra zato isan-jato.
Moi, je suis convaincue à 100% fa ny baiboly dia marina ry havana que la Bible est la vérité. ary ny tenin'andriamanitra natao tanteraka amin'ny fiainako sy ny fiainanao Et la parole de Dieu se réalise dans ma vie et dans ta vie. ka rehefa ny tenin'andriamanitra nomena fandresena isika Et quand Dieu dit que nous recevons la victoire, dia ho raisinao sy ny ankonanao zany androany tu reçois cette victoire, toi et ta famille. amin'ity herinandro ho avy ity a Pendant cette semaine à venir, be dia be amintsika andray fandresena lehibe beaucoup d'entre nous recevront la grande victoire. anao fa menina mafy isika rehetra Dis amen très fort. halleluia Alléluia. dia zao le lesona faharoa Et voici le deuxième point. ahoana ary nefa ny andraisanao le fandresena efa nomen'andriamanitra Comment recevoir la victoire de Dieu? eo mantsy matetika ny hitako vaky minempina Parce que parfois nous ne comprenons pas ahoana ary naresaka le fandresena ozy comment recevoir la victoire. somary lavalava ty tapany faharoa ty Cette deuxième partie est un peu longue, fa ho fitiantsika araka ny fotoana izay ananantsika izany mais nous allons le limiter avec le temps que nous avons. fanamariana kely aloha dia ity Une petite remarque, c'est ceci. tsy ny olona miatrika ady rehetra nefa no mandray fandresena Ce ne sont pas tous ceux qui traversent des épreuves qui reçoivent la victoire, fa ny olona nainandray ny fandresena efa nomen'andriamanitra azy ihany mais ceux qui reçoivent la victoire, c'est ceux qui ont reçu la victoire que Dieu leur a donnée. ko no ahafahanao tena mandray le fandresena efa noman'andriamanitra anao dia izao Et pour que tu reçoives la victoire que Dieu a préparée pour toi, mila manana finoana ianao tu dois avoir la foi fa andriamanitra navitra anao tsy ho resondreo fahavalo izay mampahory anao que Dieu va te délivrer de tes ennemis qui te font peur. averiko ihany Je répète encore, manana finoana ianao tu dois avoir la foi fa andriamanitra navitra anao que Dieu va te délivrer tsy ho resondreo fahavalo izay mampahory anao pour que tu ne sois pas vaincu par tes ennemis qui te terrorisent. ary anafaka anao izy ao anatin'ny ady rehetrarehetra izay atrehanao Il va te délivrer de tous les combats que tu traverses. ny olona manana finoana ihany Les personnes qui ont la foi ka nanalavitra ny tavatra tao anatiny et qui ont éloigné la peur d'eux no afaka andray le fandresena avy amin'andriamanitra peuvent recevoir la victoire venant de Dieu. noho izany ho iaho C'est pourquoi manana finoana ianao androany aie la foi aujourd'hui. eo ny atrehan'izao ady atrehanao zao Devant les combats que tu affrontes, ny finoana izay misy ao anatinao la foi qui est en toi no ahafahanao mandray le fandresena nomen'andriamanitra anao te permettra de recevoir la victoire donnée par Dieu. ndray andro paoly apôstôly dia nilaza Un jour, l'apôtre Paul a dit, ny olona mino izy dia miteny celui qui croit proclame. ny finoana zany dia arahana teny Donc, si on a la foi, il faut le faire suivre par la parole. noho izany a andao any keo tsika anao teny amin'ny finoana Alors, proclamons aussi avec foi. mila miteny takan'andriamanitra mantsy isika Nous devons proclamer des paroles comme Dieu. andriamanitra zay rehetrarehetra ny teneniny dia tonga nisy Pour Dieu, tout ce qu'il disait, c'est réalisé. mitenena foana eo anatrehan'andriamanitra ianao Proclame toujours des paroles devant Dieu, fa ny fandresena efa nomenanao car la victoire t'a déjà été donnée. tsy olona resy anady ianao Tu n'es pas quelqu'un qui est vaincu dans tes combats. tsy natao raraka eo alohan'io ady atrehanao io ianao Tu n'as pas été fait pour être vaincu. ndray andro hosea dia nilaza Un jour, Osée a dit, hosea 13 andininy faefatra ambe folo Osée chapitre 13, verset 14, teny izy manao ry fahafatesanao aiza ny fandresenao ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao il a dit, ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton fléau? ainao ny fahafatesana mantsy ambara soratra masina Parce que tu vois, la Bible dit que la mort, fa io le fahavalo farany resen'i jesosy c'est le dernier ennemi que Jésus a vaincu. dika izay zany jesosy kristy rehefa nanomboka niady tamin'le fahavalo farany C'est-à-dire que quand Jésus a combattu contre le dernier ennemi, dia taka nyty teneny no hosea ty mihitsy c'est comme ce qu'Osée a dit. no teneny mafy le fahavalo Il a parlé fort contre l'ennemi. manomboka tenenao amin'io adinao fa tsy maintsy resinao io Commence à parler à ton combat que tu vas le vaincre. tsy aresanao zany io ady io Ce combat ne va pas te vaincre. tsy maintsy mpandresy ianao ry fiangonana Tu seras forcément victorieux, chère assemblée. fa manomboka miteneny ianao androany Mais commence à proclamer aujourd'hui. any amin'ny samuela voalohany toko fa 7 ambin'ny folo andiny 5 amby efapolo any angambany Dans 1 Samuel chapitre 17,
rehefa nanomboka nia tamin'ny Goliath amin'ny Saoly mpanjaka sy ny vahoaka Israely. Quand Saül commençait à se battre contre Goliath, Dia teny no navoaka ny Goliath voaloha. Goliath a proclamé des paroles. Isaky tao anatin'ny 70 andro. Pendant 40 jours, Isa maraina. chaque matin, Dia namoaka teny foana Goliath. Goliath a toujours proclamé des paroles. Ary rehefa reny Saoly sy ny vahoakany zany, Et quand Saül a entendu cela, rehefa reny Saoly sy ireo miaramila teo ambany fifehezana zany, quand Saül et toute l'armée ont entendu ces paroles, dia tonga tao anatin'izy ireo ny tahotra. ils ont commencé à avoir peur. Hitanao na ny fahavala aza dia mahafantatra. Tu vois, même l'ennemi, il sait Ny teny misy fahefana. qu'il y a un pouvoir dans la parole. Ny teny dia misy hery. Il y a une puissance dans la parole. Ny teny dia fitaovana ento mandresy. La parole est un instrument pour la victoire. Mbola tsy nampiasa fitaovam-piadiana akory Goliath a. Goliath n'a pas encore utilisé des instruments de guerre Dia efa feno tahotra sady Saoly mpanjaka sy ny miaramilany. que Saül et toute l'armée avaient déjà très peur. Dia izay ihany koa no teneniko aminao androany. Et c'est aussi ce que je te dis aujourd'hui. Manana finoana Et la foi, dia manaova fanampy. et fais un défi. Mitenehina foana ianao anatrehany ady. Proclame des paroles devant tes combats Fa tsy maintsy mpandresy ianao. et tu seras victorieux. Ndray andro David Un jour, David, tamin'io ady tamin'ny Goliath io. pendant ce combat contre Goliath, Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo 1 Samuel chapitre 17, andiny fatimy ambin'ny efapolo. verset 45, Rehefa nanomboka natona ny Goliath David. quand il s'est approché de Goliath, Zany David zany e itsika tsara e. nous connaissons bien David. Olona mbola tsy lany miaramily zany. Il n'était pas encore un militaire. Mbola tsy zatra ny ady zany. Il n'était pas encore habitué à combattre. Tsy mahay mitazona fitaovam-piadiana akory zany. Il ne savait même pas utiliser des instruments de guerre. Fa zao ny teneny rehefa nanatona ny Goliath izy. Mais voici ce qu'il a dit quand il a vu Goliath. Ianao ry Goliath manatona amin'ny sabatra sy lefina ary ny lefipoy. Tu t'approches de moi avec des javelots et des lances, Fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro. mais moi je m'approche de toi au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu. Tsy maintsy resika anao androany. Tu seras vaincu aujourd'hui Dia omeko voromanidina ny fatinao androany. et je donnerai tes cadavres aux oiseaux du ciel. Aitsika tsara mihitsy. Et nous savons très bien, Mialohan'ny nanatona ny David ny Goliath avant que David ne s'est approché de Goliath, nametraka fanampy teo alohany izy. il avait fait un défi Ary nanomboka ny teneniny vavany zany. et il a proclamé de sa bouche. Amin'ity tapany voalohany ity zany. Dans cette première partie, Hoe inona ny tokony ataonao andraisana fandraisana? que qu'est-ce que tu dois faire pour recevoir la victoire? Amafisiko tsara tsy maintsy manana finoana ianao. Renforce bien ta foi. Ataovy manalavitra anao ny tahotra. Éloigne de toi la peur Ary ataovy misy teny fandresena ao anatin'ny vavanao. et qu'il y ait des paroles de victoire dans ta bouche. Mbola tsy resin'ny David akory Goliath. David n'a pas encore vaincu Goliath, Fa nyteneniny vava sady androany meko voromanidina amin'ny fatiny eo. mais il a déjà dit avec sa bouche qu'il va donner son corps aux oiseaux du ciel et ça s'est réalisé. Amen. Alléluia. Alléluia. Ataovy zava-dehibe zany ny finoana ao anatsika. Donc que ce soit vraiment important la foi que nous avons en nous. Faharoa, Deuxièmement, ny ahafahantsika mandray ny fandresentsika ihany koa pour que nous puissions recevoir la victoire, dia raiso zava-dehibe ny fahefan'ny rahan'i Jesosy. considère comme très important la puissance du sang de Jésus. Maro amin'ny kristianina ny tsy manao zava-dehibe ny herin'ilay fahefan'ny rahan'i Jesosy. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne considèrent pas la puissance du sang de Jésus. Fa rehefa tena nandinika an'ity baiboly ity aho, Mais quand j'ai observé la Bible, ao amin'ny apokalypsy toko faharoa ambin'ny folo manomboka andiny raika ambin'ny folo, dans Apocalypse chapitre 12, dia ambaran'ny soratra masina fa Mikaela sy ny anjely tao an-danitra la parole de Dieu dit que les anges des cieux niady tamin'ny Lucifera sy ireo anjely niaraka taminy. se sont battus contre Michel et les anges. Fa eo amin'ny andiny raika ambin'ny folo Mais dans le verset 11, dia ho zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra. voici ce qui est écrit: Ary izy ireo dia naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Hitantsika zany ny tenin'Andriamanitra eo. Donc nous voyons ici la parole de Dieu, Fa teo amin'ilay ady izay natrehany que devant le combat qu'il a affronté, dia nafahan'izy ireo nandray ny fandresena ils ont pu recevoir la victoire.
dia noho ny amin'ny rany jesosy kristy tompo grâce au sang de Jésus-Christ. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, na izy miatrika ady androany tous ceux qui affrontent des combats aujourd'hui, na inona i dia ady atrehanao ao tokantranonao ao quels que soient les combats que tu affrontes dans ton foyer, hitondra fandresena ho anao aneny rany jesosy le sang de Jésus va te donner la victoire. raiso zava-dehibe ho antsika zany ny rany jesosy Alors recevez comme très important pour nous le sang de Jésus. aza ho raisitsika hoe zava-mahiva zany rany jesosy zany Ne prenons pas à la légère le sang de Jésus, fa amin'ny mahazanak'andriamanitra atsika parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, amin'ny maha olon'andriamanitra atsika en tant que peuple de Dieu, dia tsy mahazo manadino ny herin'ny azo fijaliana isika nous ne devons pas oublier la puissance de la croix. na izy lehilahy sy vehivavin'andriamanitra Quels que soient les hommes et les femmes de Dieu ka manadino ny herin'ny azo fijaliana qui oublient la puissance de la croix, tsy azo ekeny eo anatrehan'andriamanitra izany ce n'est pas acceptable devant Dieu. satria nalohan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana daholo Parce que Jésus a donné sur la croix ny herin'ny fandresena rehetrarehetra toute la puissance de la victoire tokony ho raisitsika zanak'andriamanitra que nous devons recevoir en tant qu'enfants de Dieu. nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana io Il a versé à la croix ny rany jesosy kristy tompo le sang de Jésus-Christ mba hitondra fandresena ho atsika pour nous donner la victoire. tonono foana ny rany jesosy Proclame toujours le sang de Jésus. avelao anapaka amin'ny fiainanao foana ny rany jesosy Considère toujours comme important le sang de Jésus. ka i nosifera sy ny anjeliny azy Et que même Lucifer et ses anges, satana sy ireo miaramilany azy et Satan et toute son armée, no ny herin'ny rany jesosy à cause du sang de Jésus, dia resy izy ireny ils étaient vaincus. ka ahoana tsy ho resy ny adinao any koa Alors pourquoi tu ne vaincras pas aussi? matetika keny ao anatin'ireo ady tsy mety resy Parfois, quand il y a des combats difficiles, ny ao anatin'ireo olana saribahana ireny derrière tous ces problèmes, satana matetika ny ao ambadika ireny c'est Satan qui se trouve derrière. fa androany milaza marina aminao Mais aujourd'hui, je te dis fa noho ny amin'ny rany jesosy ty tompo que grâce au sang de Jésus-Christ, raisinao ny fandresena androany tu reçois la victoire aujourd'hui. ho azonao ny fandresena ao Tu androany reçois la victoire aujourd'hui. halleluia Alléluia. amena Amen. fahatelo Troisième point, ahoana ny ahafahanao mandray ny fandresenao comment tu vas recevoir la victoire? ny fandresena ho iaho La victoire, efa nomen'andriamanitra ao atsika Dieu nous l'a déjà donnée. amin'ny mahazanak'andriamanitra atsika En tant qu'enfant de Dieu, dia mendrika ny ray fandresena isika nous méritons de recevoir la victoire. natao mpandresy amin'ny lafin-javatra rehetra isika Nous sommes faits pour être victorieux dans tous les aspects de notre vie. ka ny fahatelo Et troisièmement, mahaiza mametraka ny adinao eo an-tanan'andriamanitra fa aza miady rery zany remets tes combats dans les mains de Dieu, mais ne combats pas tout seul. amin'ny maha olon'andriamanitra atsika En tant que peuple de Dieu, tsy natao hoe ady rery sika riavana nous ne sommes pas faits pour combattre seuls. isika nga olombelona voafetra e Parce que nous sommes limités en tant qu'êtres humains. ekena mety misy olana na ady mety vovanao amin'ny fahalalànao C'est vrai qu'il y a certains combats que tu peux réussir à résoudre. mety afaka anampin'ny olona anao anko ny hamanan'izany olana zany Peut-être que tu peux le faire tout seul ou avec tes amis. fa misy amin'ny maha olona voafetra atsika tsy ho tafavoaka atsika raha tsy miankina amin'andriamanitra Mais il y a des combats où nous ne pouvons pas du tout nous en sortir si nous ne dépendons pas de Dieu. dia izay no any an-tanana atsika hoe mahaiza mametraka ny adinao eo an-tanan'andriamanitra fa aza mandeha hiady rery zany C'est pourquoi je t'invite à remettre ton combat dans les mains de Dieu, mais ne combats pas tout seul. ohatra anankiray ao anatin'ny baiboly zao Par exemple, ce que nous voyons dans la Bible, tamin'ny andron'ny josafata mpanjaka sy ny vahoaka juda au temps de Josaphat et son peuple. tantara faharoa toko faharoapolo manomboka antiny voalohany ka hatramin'ny fahenina 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 6 dia any amin'ny andiny raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo any et versets 11 jusqu'à 17. tsy ho vakiako daholo angamba ny tenin'andriamanitra Je ne vais pas lire toute la parole de Dieu, fa azavaiko tsotsotra amintsika ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io mais je vais vous raconter ce qui s'est passé en ce moment-là. tamin'ity tranga ity Ce qui s'est passé, dia nisy firenena maro nitambatra il y avait beaucoup de pays qui se sont assemblés hiady tamin'ny josafata sy ny vahoaka joda teo ambany fitantanany pour combattre Josaphat et son peuple. dia zao ny voalazan'ny soratra masina Et voici ce que les Écritures disent.
Quand Josaphat a entendu qu'il y a beaucoup de pays qui sont contre lui, ce roi était rempli de peur. Et il a commencé à chercher et à consulter Dieu. Il s'est plaint devant Dieu et il a appelé Dieu, sauve-nous devant tous les combats que nous affrontons. Parce que nous n'avons pas assez de force devant ces adversaires. C'est toi que nous appelons, ô Dieu. Nous nous attendons à toi devant ce combat. C'est pourquoi, ô Dieu, sauve-nous dans ce combat que nous affrontons. Josaphat a prié à Dieu. Et tout le peuple de Juda a prié Dieu. Et Dieu a commencé à les écouter. Aujourd'hui aussi, je te dis, si tu traverses des combats et qu'il y a des épreuves très dures que tu affrontes, que tu pries et que tu appelles Dieu, et que tu remettes ton combat dans les mains de Dieu, voici ce que je te dis aujourd'hui. Dieu va t'écouter. Dieu va t'exaucer. Et il va prendre en main tous tes combats. Il va t'accorder la victoire. Tu recevras la victoire. Matthieu chapitre 18, verset 20. Jésus a dit un jour, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc tous ceux qui traversent des combats, tous ceux qui ont des épreuves très dures, Jésus nous appelle aujourd'hui. Venons auprès de lui. Dépose ton combat dans ses mains, comme Josaphat a fait. N'accepte pas d'être livré à toi-même. Parce que nous ne sommes pas comme les gens ordinaires de ce monde. Nous avons un grand Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit. C'est le Dieu qui donne la victoire. Il peut prendre en main ton combat. Il peut te donner la victoire aujourd'hui. Quand Josaphat et le peuple ont remis leur combat dans les mains de Dieu, voici ce que Dieu leur a dit. À partir d'aujourd'hui, Josaphat, ce combat ne vous appartient plus, c'est le combat de Dieu. Dieu leur a dit que quand ils ont remis le combat dans les mains de Dieu, le combat n'appartient plus à Josaphat, il appartient à Dieu. Et quand Dieu a pris en main le combat, c'est la victoire que tu reçois aujourd'hui. Reçois cela au nom de Jésus. Dis amen très fort. Remets donc tes combats dans les mains de Dieu. Nous recevons la victoire, bien-aimés. Mais cette victoire ne peut pas arriver dans nos mains si nous n'avons pas su déposer le combat dans les mains de Dieu, comme Josaphat le roi a fait. En tant que peuple de Dieu, allons tous, ne combattons plus tout seuls, mais remettons nos combats dans les mains de Dieu chaque jour. Et nous recevrons la victoire.
Dites Amen. Faefatra, Quatrièmement, raha tianao raisinao ny fandresena, si tu veux recevoir la victoire, raha tianao ho tonga am-pelantananao ny fandresena, si tu veux que la victoire arrive dans tes mains, dia mila misaraka tanteraka amin'ny fahotana. tu dois te séparer du péché. Mahatonga ny kristianina maro resy anaty, Beaucoup de chrétiens sont vaincus dans les combats satria mbola misy fahotana iainana, parce qu'ils vivent encore dans des péchés. mbola miaina tahaka ny fanaon'ny olona tsy mivavaka. Ils vivent encore comme les païens. Ekena piditra am-piangonana izy, Certes, ils viennent à l'église. tao ohatry ny hoe olona mivavaka ihany, On dirait qu'ils prient. fa maro be ry havana amin'izao fotoana izao. Mais beaucoup de personnes, bien-aimées, Olona manompo an'Andriamanitra nefa sady manota ihany. ils servent Dieu, mais ils pêchent en même temps. Raha mbola miaina ao anaty fahotana ny olona anankiray, Si quelqu'un vit dans le péché, izay milaza fa manompo an'Andriamanitra, alors qu'il sert Dieu, tsy afaka hita fandreseny izany tsika ry havana. nous ne pouvons pas avoir la victoire, bien-aimés. Tsy hoe Andriamanitra tsy manamarina ny teniny a, Ce n'est pas que Dieu ne justifie pas sa parole, fa ny fahotana fikirin'ny olona mais le péché auquel on s'accroche dia mahatonga azy ho resy eo alohan'ny fahavalo. nous donne la défaite devant l'ennemi. Any amin'ny Josoa toko fahafito izao ohatra, Dans Josué chapitre 7, rehefa nitondra ny zanak'Israely Josoa quand Josué a conduit les Israélites hanafika an'ilay tanàna kely anankiray atao hoe tanàna kely anankiray izay ambarasoratra masina hoe tanànan'ny Kana. pour combattre un petit village, Misy ilay anankiray atao hoe Akana tamin'izany fotoana izany. il y avait un homme appelé Aken en ce temps-là. Io lehilahy io no nangalatra, Cet homme-là nanota izy, a péché, ka rehefa tonga ny fotoana ny rana ny miaramila hiady, et quand le combat a eu lieu, dia ambarasoratra masina fa la parole de Dieu dit, naniraka miaramila hiady i Josoa tamin'izay fotoana izay. Josué a envoyé son armée pour combattre. Nampalahelo nefa ny havana dia izao, Mais ce qui était dommage, c'est ceci, nanantena Josoa sy ny vahoakany Josué et le peuple fa omen'Andriamanitra an'izy ireo ny fandresena. espéraient recevoir la victoire. Ary tena izay mihitsy ny tokony ho ara-dalàna e, Et c'est ce qui devait se passer, satria Andriamanitra efa nampanantena tamin'i Josoa, parce que Dieu a déjà promis à Josué fa rehefa apetrako hitatana ny fiangonako ianao, que quand je te donne mon église, dia tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao kory Josoa. je te bénirai comme j'ai béni Moïse. Raha nandresy Mosesy niaraka tamin'ny vahoaka, Quand il était avec le peuple, dia tokony andresy ihany koa zany Josoa rehefa mitondra ny fiangonana. il devait donc aussi recevoir la victoire. Tamin'ity ady indray mitoraka ity nefany, Mais pendant ce combat-ci, rehefa nandeha nanafika an'io tanàna io ny zanak'Israely, quand les enfants d'Israël ont combattu contre ce village, resy teo amin'lohan'ny fahavalony. ils étaient vaincus devant l'ennemi. Nisy olona maro ny vahoakan'Israely resy, Ils étaient vaincus, le peuple de Dieu. ary tsy vita zany ihany fa nitsoaka teo alohan'ny ady izy ireo. Et ils se sont vraiment enfuis devant le combat. Rehefa tonga tao amin'ny Josoa ireo iraka ireo, Ils étaient arrivés devant Josué dia nanambary izy ireo fa resy. et ils ont dit qu'ils étaient vaincus. Nitaraina tamin'Andriamanitra nge Josoa e, Josué s'est plaint devant Dieu. fa naninona izay ny resy Andriamanitra. Pourquoi on est vaincu, ô Dieu? Nga ianao tsy momba anay intsony, Tu n'étais pas avec nous. nga tsy niaraka taminay teo alohan'ny ady natrehanay ianao. Tu n'étais pas avec nous dans notre combat. Nandohalika ny vavako Josoa, Josué s'est mis à genoux. feno fitaraina natao anatiny, Il s'est plaint dans son cœur satria fandresena ny natenaina, parce qu'il espérait la victoire. nefa nyresy izy ireo. Et pourtant, il était vaincu. Misy olona be dia be ry havana ohatr'izany mihitsy, Il y a beaucoup de gens qui sont comme cela, bien-aimés. manontany tena izy indraindray, Ils se demandent parfois fa maninona izy ny resy, pourquoi il est vaincu, maninona ny fiainana ao anaty ady foana, pourquoi il est toujours dans le combat, maninona ny tsy mety mitsahatra ny adiny. pourquoi le combat ne s'arrête jamais. Zavatra ambarako aminao androany, Ce que je te dis aujourd'hui, tsy misehoseho azy zany fiangonana. ce n'est pas un hasard. Fakio Josoa toko fafito manomboka andimy voalohany, Lis Josué chapitre 7, verset 1. fakio ray manontolo io tantara io, Lis en entier cette histoire fa ho hitanao ny zavatra nitranga. et tu verras ce qui s'est passé. Fa nanomboka niteny tamin'i Josoa Andriamanitra, Mais Dieu a commencé à parler à Josué. mitsangana ianao ry Josoa,
Lève-toi, Josué. Ampahafantariko anao androany Je te fais savoir aujourd'hui hoe fa naninona nresy ianareo pourquoi vous étiez vaincus. naninona ianareo ny tsy tafavoaka tao amilohan'ny fahavalo ny ady taminareo Pourquoi vous ne vous êtes pas sortis devant vos adversaires. tokana ihany ny valina Il n'y a qu'une réponse. nanota ny zanak'Israëly Les enfants d'Israël ont péché. nangalatra ny zanak'Israëly Les enfants d'Israël ont volé. ka noho izay fahotana ny ainanareo zay À cause de ce péché que vous avez vécu, dia tsy omba anareo ntsony ah je ne suis plus avec vous. ho resy eo amilohan'ny fahavalonareo ianareo Vous serez vaincus devant vos ennemis. fa raha te handresy ianareo androany Mais si vous voulez vaincre, esoro ny fahotana ozy andriamanitra éloigne le péché, dit Dieu. hitantsika amin'izany Et nous voyons, tsy afaka nahita fandresena Josua sy ny vahoakany Josué et le peuple ne pouvaient pas être victorieux. resy teo amilohan'le firenena azo lazaina fakely Josua sy ny vahoakany Ils étaient vaincus devant le peuple qui semblait pourtant petit devant eux. ny antony La raison, olona anankiray no nanota tao une personne a péché, fa ny firenena iray manontolo ny resy mais tout le peuple était vaincu. androany fiangonana tonga eto Aujourd'hui, chère Église, ianareo izay manaraka izao fitombavaka izao alinina vous tous qui suivez ce culte en ligne, raha tia hita fandresena ianao si tu veux recevoir la victoire, raha tianao voaray ny fandresena izay fa tian'andriamanitra omena anao si tu veux recevoir la victoire que Dieu t'a préparée, ndao ilozana ny fahotana éloignons-nous des péchés. ialao tanteraka ny fahotana ôtez entièrement les péchés. aza miaina ny fahotana sy ny fanao ratsy intsony Ne vivez plus dans les péchés et les mauvaises habitudes. dia ho raisinao ny fandresenao androany Et tu recevras la victoire aujourd'hui. ho faraparanako ary ny tenin'andriamanitra Pour terminer ce message, andaontsika tena hibebaka amin'ny fotsika manontolo repentons-nous de tout notre cœur, fa na inona ady atrehatsika que quels que soient nos combats, mampanantenanao androany je te le promets aujourd'hui, amin'ny anaran'i jesosy ah au nom de Jésus, tsy maintsy mpandresy ianao tu seras victorieux. ho afaka ny olanao rehetra Tu seras victorieux des hitsatra combats. ny adinao rehetra Tu seras victorieux. ho raisinao sy ny ankonanao any amin'ny fandresena lehibe Tu recevras la grande victoire, toi et ta famille. voninahitra ho an'andriamanitra Que la gloire soit à Dieu, fandresena ho an'ny fiangonana rehetra que la victoire soit pour l'Église. ndao tsika hivavaka dia Nous apetra ny allons fonao ny prier. tananao Mets ta main sur le cœur. andriamanitra rainay eo Père Céleste, misaotra anao any amin'ny teny nampitondrainao androany je te remercie pour le message que tu m'as donné aujourd'hui, fa efa nomenao anay tokoa ny fandresena parce que tu nous as déjà donné la victoire. fa misy dingana mila irosonay Mais il y a un pas que nous devons faire raha tianay ho azonay izany fandresena nomen'andriamanitra izany si nous devons recevoir la victoire. fantatray ny famarinana androany Nous savons aujourd'hui ary mino izay andriamanitra et nous croyons au Dieu fa ho raisinay ny fandresenay que nous recevrons notre victoire eo amilohan'ny ady rehetra izay atrehanay devant tous les combats que nous affrontons. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, mifona aminao izay andriamanitra nous te demandons pardon, ô Dieu, ny amin'izay fahotana vitanay pour tous nos péchés, ny amin'izay eloka nataonay rehetra pour toutes les fautes que nous avons commises. mifona ihany koa izahay Nous te demandons pardon fa namela ny tahotra pour la peur na nitoetra tao anatinay qui est restée en nous. mamindrafo aminay andriamanitra Pardonne-nous, Seigneur. mino izay jesosy eo Nous croyons en Jésus, fa eo an-tananao ny adinay rehetra que nos combats sont dans tes mains ary mamay fitsarana ao anay ianao et tu nous donnes la paix. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, na inona ady quels que soient tes combats sy atrehan'izao fiangonana izao que cette Église affronte, ady ao an-tokantrano que ce soit des combats dans la famille, ady ara-pahasalamana que ce soit des combats dans la santé, ady amin'ny fandoavana trosa que ce soit des combats financiers ou dans les ady dettes, amin'ny ditra ny vadiny quels que soient les combats, miala amin'ny anaran'i jesosy zany ady zany sortez au nom de Jésus. miala amin'ny fanaratsy rehetra ao ambadika le ady atrehana Que tous les esprits mauvais quittent. mitsahatra amin'ny anaran'i jesosy ke tompo izany Sortez au nom de Jésus-Christ. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, resy le endrika goliata eo alohanay Goliath est vaincu devant nous. ary mpandresy zao fiangonana izao Cette Église est victorieuse. tsy maintsy mpandresy izahay Nous sommes victorieux. amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo Au nom de Jésus-Christ, mpandresy zao fiangonana izao cette Église est victorieuse. raisinay ny fandresen'androany Nous recevons la victoire aujourd'hui. amen Amen. dia voninahitra ho an'andriamanitra irery ihany a
Que la gloire revienne à Dieu. ho tahin'andriamanitra isika rehetra. Que Dieu nous bénisse tous. Andaontsika hanao hira fiderana anankiray Nous allons faire un chant. dia avy eo amarana amin'ny fotoana tanteraka. Ensuite, nous terminons ce culte. Tahin'ny tompo ianao. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mino fa voarainao tsara ny afatra tamin'ity androany ity dia andao tsika hiaraka hitsangana avy hatrany andao hifaly satria tsika rehetra izao dia manoatra mpandresy eo anatrehan'i Jesosy. Amen. Isaorantsika n'Andriamanitra lehibe zay a. Nous remercions Dieu pour cela. Dia mialohan'ny amaranantsika tanteraka ny fotoana. Avant de vraiment clore le culte, Dia misy satria moa ny ray aman-drenitsika amin'izao fotoana izao pasteur Adolphe Randriany Evravel parce que notre parent spirituel, le pasteur Adolphe, dia manatrika conférence lehibe any Californie, États-Unis. est en train d'assister à une conférence aux États-Unis. Dia mba misy zany vidéo kely ho jerevantsika aho afatra avy aminy izany.
Et nous allons voir un message venant de lui. dia andeha ho jerevantsika avy hatrany zay tompoko a rehefa vonina ny teknisianina dao ary tompoko. filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana refy Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny fonoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaravavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inonao ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana refy Androndrakely manateranao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra.